Isan'ireo mpandray anjara mavitrika mandritra letsika salon international de l'habitat izay totsainy etsy amin'ny parc d'exposition forêt lotse Tanjombato ny orinasa misahana ny sehatry ny kojakoja tokantrano Okada. Manamarika ny fisindy koa ty orinasa ty mandritra ty hetsika ty amin'ny alalan'ireo kojakoja tokantrano maro samihafa. Tsy ambaka ny hafa fa manana ireo tolotra mampiavaka azy mandritra ny salon ny orinasa Okada ary isan'izany ny fandriana ressort amidy amin'ny vidiny mora be tokoa. Ankoatran'ny canapé izay efa nahafantarany Okada hatramin'izay moa zany dia promotion ngeza be mihitsy natolotra amin'ity salon ity, zavatra vaovao be mihitsy dia tsy inona izany fa ny matelas ressort izy io. Any magasin izy hafa amin'ny prix-any, aty izy tena nahenanay be mihitsy ho hitanareo io 160 000 ariary monja housse gratuite miaraka aminazy. Dia izay aloha zany tolotra vaovao be mihitsy tsisy afa-tsy amin'ity salon ity ny ahitana anazy. Amin'ny andavanandro dia amidy 5,000 sy 7,000 sy 200 ariary ny fandriana ressort ao amin'ny Okada. Ankoatra ny fandriana nefa dia maro ary azo isafidianana ny entana natolotry ny Okada ho an'ireo mpanjifa. Karazana entana hita ato aminay dia salon, canapé, table basse, meuble. Ao ihany koa ny coussin, accessoire kely amidinay amin'ny vidiny tena mirary ohatry mahazatra anareo ihany. Tsika koa fa ny Okada dia manao ny ataontsika hoe fanalefana ny fividianana ny entana. Dia ny fomba ataontsika ny amin'izay mividy ny entanareo dia alotsy kelikely le izy manana 3 volana be izao nareo andoavana azy zay vao maka ny entana. Nampafantatra ny tompona ndraikitra eo anivon'ny Okada ho an'ireo rehetra izay tsy nahatratra ny variboba ataony mandritra ity salon international de l'habitat ity fa afaka mamonjy ny foibeny eny Anosimasina Itosy ireo mpanjifa izay tia halala bebe koa mikasika ireo akora varotany Okada.